manona ny fiadanan'i Jesosy ho antsika menakavy zay manaraka tsy tapaka ity fandarana ity ho antsika malagasy monina eto toerana eto Madagasikara zany na ihany koa sika zay napitan-dranomasina any amin'ny toerana maro samihafa zay manaraka ity fandarana ity dia manembonembona ny ety Madagasikara ity ianao ary tahaka ny hoe mifanaritsika amin'izao fotoana zao ho tain'ny tompo manokana ianao ary mirary zay mba ho ambininy ianao ho arahan'ny tsodranin'Andriamanitra ny ianao aty amin'ny tany lavitra ny Madagasikara aty ahita fity manokana ho asandratry ny tompo ho tain'Andriamanitra ny ara-panahinao ka androso tsara. Pasteur Alvarez ny tenako miarabana manokana miaraba Pasteur Tofo. Miaraban'ny tsika mpijery ajaina sy mpiaino na eto Antananarivo na any amin'izay toerana maro samihafa rehetra any. Miarabantsika ihany koa moa zany zay mety hoe ao anatin'ny toeram-pitsaboanao no misy anao mandalo tsy fahasalamana dia manonona izay ny fanasitranana aingana dia aingana ho anao sy ho an'ny ankohonanao ary ho anao zay mahatsiaro hoe tena very hevitra tena tsy hitanao hoe hoaiza ny lalana le tena tapaka daholo ny lalana tsy mavaratra nefa na tsy nanana tsisy ninina azonao atao intsony izay moa zany dia mampaheritsika foana hoe rehefa tsy misy tsony ny azo atao dia mbola misy azo atao ary rehefa tsy hitanao tsony zay tokony alea dia mbola misy tokony alea ary rehefa tsy hitanao tsony zay programa ho atao dia mbola misy programa azo atao fa arao ty tenin'Andriamanitra ty satria rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra tsika dia mamorona révélation sy vision anatinao Andriamanitra ka atakaranao na ny lalaka izoranao raha mpanompon'Andriamanitra mpitondra san'Andriamanitra ianao zao anatin'ny ady mafy dia misy tari-dalana omen'Andriamanitra ao anatin'ny fampianarana fa raha iren'le olona mpitady volandray ianao ka heninao hoe mipiatso daholo ny lalam-pitahina amin'ny fiainanao dia zao mbola misy tari-dalana ihany tompoko atao anatin'ity baiboly ity. Tamin'ny omaly dia nafapana ny resakitsika teto mahakasika ny fananantany lefitra Kosotoko 520 fa efa mijanona any ny momba an'iny satria tsika moa manisy ny baiboly eto dia ny toko 520 ndray dia arakaraka lelo hevitra eo zany re olona no ianarantsika nyity andalatsoratra masina sy ty tenin'Andriamanitra ity. Andray vavaka antsika metraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo dahoary raha eo dia mankasitraky ary faly izay satria mianatra mombanao ary mahalalanao miona aminao zay ao anatin'izao fianarana ny tenin'Andriamanitra izao zao voalaza ny teninao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay mianatra nyity tenin'Andriamanitra ity dia mianatra anao sy Jesosy ary mandray anao atapoko ny irakitako ny teninao mba tsy hanotako aminao ta io manokana zao fianarana zao mba ampivelatra ny maha-olombelona anay amin'ny ankohonana na eo amin'ny fiarahamonina ary azonay fitahipana ho tahina ny tany ho tahina ny fiainanay ho tahina ny ara-panahinay ho tahina ny fahasalamana ho tahina manokana zay rehetra ataon'ny tananay ampianarana zao tenin'Andriamanitra izao ary mankataka ny fitarian'ny fanahy masina mba ho azonay mazava tsara ho raisinay azonay iainana tsara zavatra zay ambara eto misaotra Jesosy eo amen. Lasarantsika Pasteur lavalava kely ny vaky teny ny lohateny dia hoe malaza be ty lohateny ty Pasteur hoe fitahina sy ozina. Andiny voalohany aza manao Andriamanitra sy izy ary aza manangana sarin-javatra voasokotra na manao tsaka-bato sampy na manorina vato voasoratana iankofana eo amin'ny taninareo fa izao ny Jehovahandriamanitrareo tandremo ny sabatako ary zao ny fitoerako masina izao no Jehova. Raha manaraka ny lalako sy mitarana ny didiko ianareo ka mankatoy izany dia anomenareo ranorana amin'ny fotoany aho ka voka-javatra ny tany ary amoa ny azo any antsaha ary ny tao-pivelezanareo dia ho tratry ny tao-pitazam-boaloboka ary ny tao-pitazam-boaloboka dia ho tratry ny tao-pamafazana dia hinana ianareo ka ho voky ary andro fahizay ianareo eo amin'ny taninareo ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andro fahizay ary tsisy anataitra fa ho fongorako ny biby masika amin'ny tany ary tsy tetezi tsabatra ny taninareo. Andiny fafito dia anentsika amin'ny fahavalinareo ianareo ka ho lavitsabatra eo anoloanareo izy ary ny 5 aminareo anentsika ny 100 ary ny 100 aminareo anentsika ny 100 alina ary ny fahavalinareo lavitsabatra eo anoloanareo ary ijeranareo aho ka maro ny taranakareo sy ampitombanareo ary anorona ny fanekeko aminareo aho
ary inana ny tranainy ianareo sady amoaka ny tranainy asinany vao ary ny taberna keliko dia ataoko eo aminareo ary tsy ho alan'ny fanahiko ianareo ary andeha eo aminareo ako Andriamanitrareo ary ianareo oloko izao ny Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba tsy ho andevony ianareo ary nanapaka ny zioka zay teo aminareo aho ka nampandeha anareo mijoro fa raha tsy miaino aho kosa ianareo ka tsy mankatory ireo didy rehetra ireo ary amavonareo ny didiko na ala ny fanahinareo ny fitsipiko ka tsy akatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo fanekeko izaho kosa dia hanozo zavatra zao aminareo hanisy fampitahorana aminareo aho dia reto masaho zanona sy tazo mamay zay manimba ny maso sy mandany ny aina ary hafafinareo foana ny voan-javatra reo fa mifahavalinareo no hinana azy dia nandrina anareo ny tavako ka ho resy alohan'ny fahavalonareo ianareo ary zay mankala anareo no hanapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsy misy manentika azy ary raha mbola tsy miaino ahy ihany ianareo amin'izany rehetra zany dia mbola ampijaly anareo impito aho no ny fahotanareo ahoravako ndre ny herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varahana ny taninareo ary ny herinareo ho lany foana fa tsy avoka-javatra ny taninareo ary tsy amoany hazo amin'ny tany. 1 ary raha mbola manohatra ihany ianareo ka tsy mety miaino aho dia sy kapoka impito koa ianareo araka ny fahotanareo ary ampandehaniko eo aminareo mibibidy ka andany zanakareo sy andringana ny biby fiomponareo reny ka avitsysanareo ary ny lalambenareo ho tonga efitra ary raha tsy mandray ny anatro amin'izany ianareo fa mbola manohatra ihany izao dia izao kosa no namela anareo ka ampijaly anareo impito ndray ny fahotanareo dia ampiditra sabatra aho ho valin'ny ivadianareo fanekena ary rehefa tafangana ao anatin'ny tanànanareo ianareo dia anatitra arety mandringana aminareo aho ary atolotra eo an-tanàn'ny fahavalo ianareo raha tapahako ny vary zay toanainareo dia fa niandasa mofo ray ihany no niandasan'ny vehivavy 10 ny mofonareo ary andanja no izarana azy dia inana ianareo fa tsy voky ary raha mbola tsy miaino ahy ihany amin'izany ray ianareo fa mbola manohitra ihany dia hamela anareo amin'ny fahatezerana kosa aho ary izao dia zao no ampijaly anareo impito indray no ny fahotanareo dia inana ny nofony zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy ianareo ary oravako ny fitoerana avinareo sy okapoka ny tsakabatikazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko ambonin'ny fatin'ny samponareo ary ho ala ny fanahiko ianareo ary horavako ny tanànareo ka atao lao ny fitoeramasinareo ary tsy amboloko ny anitrareo akasitrahana ary ataoko lao tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo ary ianareo dia hailoko any amin'ny jentilisa ary anatsoka sabatra hoety manentsika anareo aho ary ny taninareo ho lao ary ny tanànareo ho rava atreo pasteur atreo amin'ny andininy fa telopolo moa zany a iny resaka iny mazava be lay lohateny fitahina sa ozonozona dia mamerindesontsika ny fanambarany tary amin'ny exodosy 20 hoe aza manao sary ny zavatra voasokotra aza manao tsangambato tsampy na manorona vato soratana iankofana eo an'ny taninareo fa izao Jehovah Andriamanitrareo io zany a dia tena raharan'ny baiboly mihitsy aloha voalohany le hoe aza manao na sarin'izy io na sarin'izy mety miteny ianao manao hoe sarin'Andriamanitra io na sarin'i Jesosy io na sarin'i Jesoa na sarina olo-masina anankiray apôstôly ohatra na sarina apôstôly na sarina pasteur malaza anankiray dia ny ambaran'ny soratra masina dia hoe aza manao aloha zany efa mandrara zany Andriamanitra aza manao dia ny faharoa andrarana dia izy manao hoe aza manompo azy satria raha vao manompo an'io a dia lasa tonga dia mitsangana ho fahavalon'Andriamanitra ozy izy eo amin'ny Isaia 2:7 hoe vakitsika ena izay pasteur vakitsika izay pasteur Isaia 2:7 dia ny andiny ny fahavalo izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao ny Jehovah zay izany no anarako ka ny voninahitry tsy omeko ny hafa na ny fiderana ahy ho an'ny sarin-javatra voasokotra ny voninahitry ozy tsy omeko ny hafa na ny fiderana na ny fiakofana amiko tsy omeko ny sarin'ny zavatra voasokotra tena alan'Andriamanitra mihitsy zany manao aloha voalohany dia manompo faharoa
ary ny fahatelo zay tena saripady indrindra de ny miankohaka ny fiankohofana de natao a ho an'Andriamanitra irery any eo anatrehan'Andriamanitra irery any zany no iankohofana pasteur Alvarez zay lay rafitra ara-baiboly ary eo sahady a no nitoy an'ity fandaran'ity rehetrarehetra ty mantsy pasteur de miankina amin'io zany hoe zay iankohofanao de andraisanao hery andraisanao fahefana vetivety pasteur tamin'ny apocalypse toko fa 7 koa pasteur de misy an'izao tahaka an'izao teny zao apocalypse toko fa 7 andiny fafolo dia nekohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy ary izy tandremo aza manao izao fampanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalanao zay mitana filazana an Jesosy Andriamanitra ihany no vaovao zay Andriamanitra ihany no vaovao Andriamanitra rery ihany no iankohofana de hoy za te manao hoe zay iankohofanao a no Andriamanitra ao raha mekohaka mivody hazo sika mekohaka am'ireny le hazo be reny de asiana le lamba menamena be de iny anateranao fanatitra de mandray hery mandray fahefana mandray ositra amin'iny ianao ary le ositra mazava ho azy fa ositra diabolika na ositra satanika no raisina am'izay zavatra izay fa raha mekohaka amin'Andriamanitra ianao mekohaka am' Jesosy ianao na mekohaka am' fanamasina ianao de mandray fanatsara ianao zany dikan'izay de manompoka eo am'izay no mizara roa le lalana araka le teny soratra masina teto hoe raha ohatra ianao ka miaino azy zany ozy ny baiboly ka mekohaka eo anatrehako na manompo ah de izao anentsika ny fahavalonao kanefa de ho lavitsabatra eo manoloanao izy ary ny dimy aminareo izy anentsika ny zato ary ny zato aminareo anentsika ny ray alina ary ny fahavalonareo ho lavitsabatra eo anoloanareo eritreretinao zany hoe dimy maresy zato lahy ny zato lahy maresy ray alina zany ane no anisan'ny tena fahombiazana tao amin'ny Davida mpanjaka Davida mpanjaka zany rehefa nandray an'le fitahim-panavy amin'Andriamanitra de nyrehare mihitsy izy tamin'ny anaran'ny Jehovah Andriamanitra ary raha tadiditsika tsara ny teniny rehefa nanatona ny Goliath izy diosy izy manao hoe ianao zo manatona amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny lefimpoy fa za manatona anao amin'ny anaran'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely zay noekenao anio zany hoe ny anaran'Andriamanitra no niankohofany ny anaran'Andriamanitra no nentiny de mazava ho azy fa i Saul sy ny miaramila ny Saul amanetsinetsy no tsisy naresy any Goliath naray azy fa i Davida rery monja no naresy ny Goliath io satria Jehovah Andriamanitra no niankohofany zany de manaprofo pasteur Alvarez ozy izy ny baiboly eny fantatsika tsara ny Exodus toko fahatelo amby roapolo andiny dimy amby roapolo hoe fa manompo dika le manompo de hoe miankohofa manaova sitrapony de raho izy asandrato izy manara azy de ho tahina ny haninao sy ny ranonao ary esorona aminao ny aretana le manompo zany raha itsika tsara ny tena manompo an'Andriamanitra de manaraka an'iny fitahina manaraka an'iny fitahina zany hoe ny fitahina de manentsika ny olona anankiray manao ny sitrapon'Andriamanitra mazava ho azy ndraindray misy amintsika be lehibe no tena mahatsapy ianao hoe misy ozona ny fiainanao raha somary jerentsika kely hoe inavy moa le famantarana an'le ozona aloha somary mamerindesina kely tsika ny famantarana ny ozona de tahaka an'izao zany izy io pasteur Alvarez ohatra hoe raha resaka ara-panahy de misy olona mivavaka fa tsy tena mety mirehitra tsara amin'ny fanomponan'ny tompo malazolazo eny izy de misy vanim-potoana izy mandroso de avy eo mivenin-dalana zay izy zany resaka ozona zay zavatra zay mifandray amina sampy foana io ny faharoa de aretina hitovitovizana ohatra hoe manaretina hitovitovizana manaranaka le fianakaviana tahaka ny hoe diabeta araka ny resaka tamin'ny omaly na eo ihany koa ohatra hoe aresaka gros cœur na resaka areti-po na resaka tension aretina mitovitovy zany ka saika ohatra hoe maty sanatriany zany maty ny tension le ray aman-dreny maty ny tension le dadabe tany aloha de izy mianakavy am'izao fotoana zao fa manomboka miakatra tension daholo ray de reny zany manaprofo fa ozona le izy pasteur ndraindray koa misy trakatrabatrotra zao hoe mitovitovy daholo le antony nafatesana ohatra hoe maty ny accident na maty ny anjera na tsy maintsy latsa-dra foana zany ny antony nafaty azy na reny le aretina mipitapita tahaka ny hoe andro be le mifarora-bava reny de le menjerazera anaty afo menjerazera anaty rano aretina manala baraky eny amasom-bahoaka reny de tahaka an'izany atao hoe ozona mampafantatra fotsiny tsika aloha zany ny symptôme alananan'le izy raha eo amin'ny lafiny ara-pitiavana ray de izao misy karazan'olona ohatra hoe ao anatin'ny fianakaviana ny zanavavy na ny zanalahy de misy an'le tratrana fanana tsatoka
na fanilokilena zany hoe efa miakatra ny avavalam-pitelopolo taona na iroamby efapolo taona dia mbola tsy mety manambady ihany ozona ny ambadik'izay na tratrana fisarapanambadiana foana ndraiky io le fisarapanambadiana ohatra hoe misarabady daholo ny cousin cousine rehetrarehetra dia mitovitovy daholo nefa zareo sady bogosy no manjakely daholy manam-pahaizana manam-pahalalana manao ranomanitra tsara tare daholy a tena mety daholodaholo ny positive elany kanefa dia mbola misarabady ihany zareo kory tsy hoe maditra na sanatrian'izany hoe olona tsy de misy valeurany fa olona manana maizy azy pasangy izao misarabady daholy reny atao hoe ozony reny tompoko ka na endro be ohatry ny ahoana ianao na mianatra be ohatry ny ahoana ianao na matotra be ohatry ny ahoana ianao na manajavady taky ny ahoana ianao raha mbola ao le ozona dia metraika foana amin'ny taranaka io pasteur zay le teny soratra masina manao hoe mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy tamin'ny zafindoalika dia amin'izay makala azy ny tenin'Andriamanitra tratra foana le taranaka ty aorina anisan'ny ozona ihany ko ohatra hoe eo amin'ny nivon'ny piraitapona nivon'ny fianakaviana dia mahantra velona daholo izy mianakavy tsisy mahantra maty moa fa mahantra velona daholo no misy zany hoe sahirana arabola lava sahirana amin'ny lafin'ny fivelomana dia tsy mba misy tafavoaka tsy mba misy mahiratra tena reny zany a famantarana ny resaka ozona raha mitantaran'izany eto izahay tsy fanamelohana fa miantso anao afahany ianao satria nambarany tenin'ny soratra masina teo a ambarany tenin'ny soratra masina hoe raha manaraka ny sitrapoko ianao izy Andriamanitra manaraka ny teniko dia hanome anareo ranonorana amin'ny fotoany aho ka voka-javatra tsara ny taninareo zany ny tiany ny baiboly olazaina amin'izay zany dia hoe misy ranonora-pitahina ary avokatra tsara ny taninao mety hoe tsy mpamboly ianao fa eto taninarivo dia izao da mbola tsy afaka amboly ianao fa io asan'ny tananao io ho tahin'Andriamanitra soambin'Andriamanitra zay koa no mifanohitra amin'le ozona ny mifanohitra amin'le ozona zany pasteur dia zao fahafahana dia fitahina dia salama tsara le olona milamina tsara ny tokantranony mirehitra tsara mifanompoana ny tompo lay olona lasa olo-pahasoavana manana fahasoavana ao anaty lay olona ny olona vao ozona tsy mba manana fahasoavana fa misy ozona ao anatiny ao ary zay mitakosona aminy dia manaraka ny toetra marina tokoa zay pasteur satria zao mazava mihitsy le fisarahan'le lalana anakireto pasteur ndray fitahina ndray ozona na ny abolan'ny taolo malagasy ane dia misy teny tahaka an'izao hoe zay miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo raha olona misy ozona no miaraka aminao dia fondran'le ozona tokoa ianao fa olona misy fahasoavana dia miapitrany aminao zay fahasoavana zay le misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay pasteur nitoro teny izy hoe mitakosena ozy izy amin'ny olo-pahasoavana ilaina ozy izy mitakosina tiany ambara amin'iny moa tsy hoe manao bras dessous na hoe miaraka amin'iny foana fa hoe mifandray manao connexion mila torohevitra mandefa message SMS misy zavatra atao zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra io dia ohatrohatra zay le mitakosina araka nambaran'izay mpanompon'Andriamanitra anankiray fa anatin'ny toroteny zay eto pasteur dia mbola anamafisin'Andriamanitra indray le azy tena tsy zakany misy ty sarin-javatra voasikotra ty pasteur hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ianao ny mampalahelo pasteur dia be dia be ny olona manao sarin-javatra voasokotra amin'izao fotoana zao nefa kristianina na io zavatra io ataon'ny olona any amoron-dalana ny amoron'ny arabe eny na iny ampivoan'ny rano na iny atapitendrom-bohitra io zany na sarina anjely io na sarina vehivavy io na sarin'izy na sarin'izy ka sarin-javatra voasokotra le izy dia alan'Andriamanitra na iny amin'ny biraoko misy sasany eto Madagasikara moa dia misy birao mpanjakana misy dia misy sarin-javatra voasokotra hoe ary manana anarany le izy hoe Andriamanitra ny vola le sarin-javatra voasokotra mipetaka amin'le rindrina io zany zavatra zany nefa dia tena mifanohatra amin'ny zavatra lazain'ny baiboly nefa sika mila ny fitahin'Andriamanitra nefa manao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe izaho ny Jehovah Andriamanitra reo tandremo Andriamanitra mihitsy manao soli pasteur hoe mitondra ozona na amin'ny lafin'ny arabola le ozona koa le pasteur tsy hoe amin'ny lafin'ny fiainan'ny olona manokany fa amin'ny lafin'ny arabola koa misy ozona ohatra hoe iresaka firenentsika pasteur amin'ity resaka arabola ity satria sady azo resahana amin'ny lafin'ny firenena moa ny vola hoe ny azo resahana amin'ny isa tokantrano ihany koa raha amin'ny isa tokantrano izy dia hoe tonga ny volanao a fa rehefa tonga ny volanao dia tsy hitanao zay nalehan'io volanao io manana 50 millions ianao fa tsy hitanao zay nanjavonana izy mandray vola 15 millions isam-bola anao de franc malagasy na 15 millions ariary fa tsy mahavita nininy ianao tsy zavatra miangana mihitsy raha misy miangana raha dia ohatran'ny ravarava sy verimaina fotsiny na omena milliard misy mandray milliard dia mahazo arena be dia tampotampoka aveo very anisan'ny ozona zay fa le ozona amin'ny firenena dia tahaka an'izao pasteur hoe ozona ane pasteur le hoe
le vola zany miapotika miaresy miamitotongana andro manalina misy ozona mihitsy paster anatin'le vola eto ambony tany misy vola izay anaovana fanainina ny ampidinana azy mba ampandehan'le tsena ao anatin'le firenena fanainina mihitsy hoe ndao ampidina kely ny valeran'ity vola ty mba tombo ny olona ny varotra zay atao ivelany am'le firenena dia misontra be ny aritiarena am'le firenena misy firenena tahaka an'izany mampidina ny zanabolany fanainina le izy fa misy kosa firenena zay tsy manao fanainina fa midina foana le zanabola ao anatin'le vola mihitsy misy ozona paster ary misy zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ary izay ny ilaina torantsika mba afaka ny firenena hoe mba ho tahin'andriamanitra tsy ny toekarena ihany fa ny ara-bola sy ny toekarena sy ny fiainana ray manontolo de mila zay fitahin'andriamanitra izay le ozona anakireo koa paster dia ambara mazava be tamin'ny 10 avy le vitokositoko fainam-boroapolo 10 de zao mivaky ny teny hoe ary hamavonareo nydidiko ary ala fanahako ala fananareo fitsipiko ka tsy akatoavinareo nydidiko rehetra fa ivadenareo fanakeko fa iza kosa de anao zao zavatra zao aminareo hanisy fampitahorana aminareo aho dia arety masao zanona sy tazo mamay zay manimba ny maso sy mandany ny aina zany karazana ozona zany paster arety maso io arety maso io zany be deabe ny olona am'izao fotoana zao rehefa lehibebe rehefa na tsy lehibe akory aza fa na mbola tanora de fa misy aretina ao anatin'ny maso ary am'izao fotoana zao na paster misy karazana aretina tena mampivarahotsana mijerana zany aretina zany misy olona io masony io mivoto be tena lehibe n'ololohany fivitosany io maso misy aretina ohatra misy zavatra manosika an'le atoany ivoaka vany amin'ny atoa de ao maso ela izy mivoaka zany zavatra zany paster de tena raha sanatry voana zany ianao dia fotoana zao anapahana zany ozona zany fa tena ozona zany paster hatramin'ny tazo mamay nisy taona nalaza be mihitsy teto Madagasikara teto paster ny tazo ny be mankovotra tena nalaza be teto mihitsy be mankovotra io tam'izany fotoana zany tena ny tazo mahery ny tazo mamay ay zany ty tazo ty paster rehefa io zany hoe olona be deabe ny azo ny tazo io dia tokony ho tonga saintsika menakavy hoe raha de misy ozona atao de misy zavatra tokony ho tapahana paster ya marina zay pasteur Alvarez ambarany eo moa hoe mazava tsara hoe raha tsy miainy kosa ianareo de tratran'le hoe aretina maso zanona sy tazo mamay araka ny teninao teo zay manimba ny maso sy mandany aina de arak'izay resanao zay hoe tena aretina maso zanona tena zanona mihitsy hoe marary daholo izy mianakavy fa tsy sitrany io aretina io any amin'ny dikateny hafa ihany ko izy io pasteur Alvarez dia sady arety mandringana izy io adikany hoe peste ihany ko no aretina maso zanona ihany ko izy zany zay mifanandrify mihitsy ho amin'ny zavatra iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ka raha tsapanao ry havana malalo amin'ny tompo hoe enao le tratran'ireny le aretina maso zanona reny na tratran'ireny aretina ina moa le aretina maso zanona areti-mbavony mikiky nefa tsy hita hoe inona no anasitrana anazy misy aretina mandendeha ny anatin'ny kiboana ohatra ny kankana mandendeha ohatra ny biby mandendeha zany biby mandendeha nefa rehefa jerenao io amin'ny atao radio io na atao échographie na atao scanner io tsy hitan'izany io fa ohatra ny rivotra tsotra ihany izy io ka resaka asana fanahy tsy hitan'ireny appareil reny fa tena resaka ao amin'ny tontolona vavaka ihany no mahafaka reny olona ireny misy olona ny tratrana aretina kibo mivonto be tampotra zany io moa misy le aretina oma miadana fa misy koa ny aretina mitombo miadana zany io fivotosana io mitombo de tsy hita ihany keo inona ny itsabonana io fa ny mahavarina nefa de ity misy olona tsy mino an'izao zavatra lazaintsika izao fa misy le izy rehefa ivavahana io de afaka le izy pasteur marina zany tsy ny olona rehetra ivavahana ihany keo nefa fa ozy izy eo amin'ny 9 le vitikosena am'roapolo fa raha iaiky ny elony sy ny eloko ny razana izy de ny fahadiso zay nadiso ny tamiko tamin'ny nanoerany ary izao kosa mamely azy ka nitondra azy hoany amin'ny tany fahavalony raha etry am'izany ny fony tsy hofory ary anonotra amin'ny elony izy de ho tsarovako ny fanekeko amin'ny Jakoba sy Abrahama ary Isaka ary ho tsarovako ihany ko ny tany eo tsara zany hoe raha miaiky le olona miaiky ny fahotany sy miaiky ny eloko ny razana ozy satria mazava ho azy fa indrandray zany izy io mivokatra le fampotsampy nataon'ny razambenao tany aloha tany na nataon'ny ray aman-dreninao mety efa tsy ohatsony le ray aman-dreny benao tany aloha nanompo sampy de raha miaiky anao mangata-pamelana
de ho sitrany reny le aretina vontovonto tampoka tsy hita hoe inona no antony izy ireny de araka le tantaraiky atsika teo hoe ndrandray izy io a misy fiatraikany amin'ny resaka ara-pitiavana mitraikany amin'ny resaka tokantrano hoe tratrana fisara-panambadiana foana resaka ozony zany reny le hoe misy karazan'olona le mampalahelo mihitsy a mitady asa izy mora mahita asa fa mora voaroaka ihany koa na izy voaroaka amin'io toeram-piasana io na tsinitsiny eo de izy indray no mametraka démission ary rehefa vita ny démission de manenina indray izy avy eo misy karazan'olona ohatran'izany mihitsy pasteur Alvarez misy olona tena eritreretinao hoe nianatra tena nianatra de nahita asa tsara de tafakatra amina toerana ambony izy ohatra eo amina karazana ministera anankiray na eo amin'ny fitondram-panjakana mihitsy de izy mipetraka eo iny mikorotana indray ny raharaha politika no ny aminy zany de mikorotana ny raharaha politika de miala eo izy satria lay ozona ho aminy mihitsy tsy tapaka de misy fiatraikany rehefa miala izy de milamina resaka de rehefa milaminy rehefa miala voaroaka izy de milamina indray ny raharaha-pirenena de misy olona ohatran'izany mihitsy iva voasoratra ato anatin'ny baiboly zany ny fiekekeliko sy ny fiverenana amin'Andriamanitra no hany vahaolana am'izany de jereo tsara reo vaky teny be dehibe reo miresaka izy ny hoe ny asan'ny tananao miresaka momba ny ino ty izy a ny fahavokarana amin'ny ranonorana ho latsaka amin'ny fotoanany sy ny maro samihafa rehetrarehetra voatanisy eto amin'ity levitikos 4:20 ty daholo ary raha manaraka ny didiny Jehovah ianao de ho tahin'Andriamanitra zany hoe ny mifanohitra amin'io ndray pasteur de misy karazan'olona ray tena mijoko ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra tsy akijanona mifankaty izy mivady salama ny ankohonana mianatra tsara ny ankizy tsy misy an'izany hoe miakatra polisy isam-bolana zany misy karazan'olona ny isam-bolana miakatra polisy izy mianakavy ny anankiray mbola any amponja ny etsindray fa mantontono ny polisy convocation ny fokotany efa ho tonga ndraiky eo de misy olona ohatran'izany tena mampalahelo misy karazan'olona tena alao tansaitsika mihitsy tsy maninona pasteur misy karazan'olona ny pasteur Alvarez ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa raha tsy meno tsara feon'ny Jehovah-Andriamanitra anao de ho tonga aminao soazonao zao ozona rehetrarehetra ao de tafiditra ao anatin'izay le hoe ho mpisambotra ianao fa tsy ho mpampisambotra zany hoe lasa rambony ianao fa tsy lohany firifiry amintsika miainao an'ity fandarana sy mijery an'ity fandarana ity moa marary kibo amin'ny trosan'ny banky marary kibo vo misy telefônina maneny de tonga de manotrika ny kibo de ianao le ampinanana an'le mbola mihinana vary maina miaraka amin'ny sosisy iny makafy be iny maneny tapoka ny telefôna tonga de malemy ianao satria mitaky volany ray ny banky ary io vola io ndray vola kely 600 000 na 2 millions fa tsy mety voaloha io pasteur tsy mety voaloha ary mitady akanamana indray azy zany ny atao hoe ozona ry havana ny mifanohitra am'izany ho sady fitahina zany hoe afaka manome ianao afaka mampisambotra ianao afaka mivavaka ho an'ny olona marary ianao fa tsy hoe ianao foana no entina mbavaka zany no mifanohitra amin'izy aiza ahoana moa ny fomba arafanan'izany pasteur Alvarez ndaovaka itsika le tenin'Andriamanitra avetsika avakina ane le Galatiana 3:7 Galatiana 3:7 Galatiana 3:7 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Kristina navitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga vahaozona hamonjy anay izy fa voasoratra hoe vahaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy zay sofa tonga Jesosy alleluia io zany a zavatra anankiroa ihany no mahafaka ny ozona io anankiroa ihany voalohany a de le voalazan'ny levitikos teo fikekeloka sy fiverenan'Andriamanitra fibebahana marina ny faharoa de ny finonao fifanentan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ny ozona rehetrarehetra teo amin'ny fiainanao misy kristiana be dehibe mametra-panontaniana indraindray hoe zaranga tsisy ozona zany amen zany isaorana ny tompo izy amoa ny rary pasteur io isy ozona iengany ny malagasy kristiana rehetra sy ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara tsisy ozona zany kanefa izy misy tompoko misy le izy de zany zavatra tantarainao izany a no famaritana na ny hoe famantarana ny mahakasika an'io resaka ozona io raha tratran'io anao na de kristiana azy hoe tratrana fisara-panambadiana olana arabola miverimberina ary entina ny taiza hitovitovizana accident maro samihafa maty atenatena-potoana eny tsy normal
ohatrany hoe manana olana miverimbery itovitovizana any amin'ny tribunal na any amin'ny fonja zany resaka ozona zany pasteur Alvarez matory ianao amin'ny alina de nefa ianao mpanompon'Andriamanitra de misy hery manindry ianao zany manofy biby ianao na manofy olona maty ianao na misy ohatran'ny vampira zany hitanao nefa ianao mpanompon'Andriamanitra de reny zany manaprofo hoe misy fanana ozona avy amin'le sampy tany aloha tany mbola manalokaloka an'le olona pasteur Alvarez na de pino azy izy ka mety miteny izy manao zatsy Jesosy de misy zany tenentsika zany famaritana an'izy io le hoe aretina maso zany ozy ny tenin'Andriamanitra le aretina maso zany iny mikiky moramora mampiferitraina de zany laly maso kely le olona avy eo zany dikan'le izy de io resaka trosa tsy mety afaka reny mpanompon'Andriamanitra ianao nefa tsy afatrosa tena tsy afatrosa tena tsy afatrosa tsy afatrosa afa le hoe mindram-bola iza zao misy fotoana ohatra hoe mindram-bola amin'ny pasteur Alvarez ampiramonkely vetivety any aloha pasteur tsy hoe tsy manana fa tsy mitondra de mindrana am'izay fotoana zay fa le trosa ny dikan'le trosa mantsy pasteur aza voantsika le trosa maka n'ity voly ty a maka vola de netreretiko amin'izy io hoe ampiasaiko ivarotana zavatra anankiray de nefa ny hoaniko le izy trosa izy zay ny dikan'izay raha vo ny hoaninao iny de trosa zay ny dikan'iny de ny dikan'izay le fa tsy mahaverina an'le masoko arena antsony de lasa io trosa io zany rehefa tsy mety afaka de mivadika asana fanahy izy io lasa asana fanahy ary rehefa ny zavatra anankiray no mivadika asana fanahy tsy maintsy ny fanan'Andriamanitra ny manafaka an'io pasteur Alvarez zay le izy zay ohatraohatran'izany le ohatra zao hitanao ny misy karazan'olona ohatra hoe tezitra le olona de maloto fofoana misy karazan'olona tezitra foana de tsy mety mamela heloko mihitsy de rehefa tsy madio apo ianao a de lasa mivadika fanana fatezerana io samy hafa le hoe tezitra tsotra sy ny fanana fatezerana Andriamanitra ny teny manao tezera fa aza manota malalaka be mihitsy zany afaka tezitra zany afaka tezitra rehefa vita ifantarana ty tsisy manakana anaty anao an'izany mihitsy fa tezera osy fa aza manota zany hoe tsy tokony anota fotsiny maninona le izy manota raha vao tratra masambo miletika io de lasa fahotany ireo iny entinao matory de mivadika asana fanahy izy de iny le asana fanahy iny a misy karazan'olona tratran'iny pasteur de mepita amin'ny taranaka le izy de jero tsara fa olona tezitezim-pona izy mianakavy maloto fo izy mianakavy de tratrana ratra-po izy mianakavy de misy famoza-po de misy alahelo lalina de misy fahavesarana de misy ty fosafosa de lasa be fielonana zany le asana fanahy zany ka inona no mahafaka an'izany délivrance ozy ny tenin'Andriamanitra eto Kristina nafaka anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga voazona monjy anay izy fekekeliko a de ny finoanao lay fanavotana sy ny famonjena zay nentin' Jesosy nataon' Jesosy zay ihany tompoko ny lalana afaka atsika ao anatin'le iny ty izy resaka ozona teo zany pasteur Alvarez ka matola izy voasoratra de misany vahaolana ao anatin'le izy tonga Jesosy avy atsika foana Jesosy Kristy tompo tonga teto ambonin'ny tany a miantona teo ambony sy fijaliana de mitondra ny aretiko mitondra ny fahotako mitondra ny ozona teo amin'ny fiainako fa tsy hoe namotika didi folo na nanadino biby maloto tsy zay nandanany teo fa nanafaka an'ilay ozona de nanafaka an'lay fahotako de nanafaka an'ilay karazana aretina rehetrarehetra teo amin'ny vatako zay volazan'ny tenin'Andriamanitra mamara antsika pasteur raha rito ozona zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra ty moa pasteur dia ny mampatahotra an'izy ty de zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha tonga zany le fandihan-dalana ataon'le olona pasteur de tonga le ozona ny fiainan'le olona ary rehefa tonga le ozona ka mbola tsy miova le olona de hoasin'Andriamanitra impito n'olona teo indray de raha mbola tsy miova de hoasiny impito indray de raha mbola tsy miova de siny zany hoe miamafy le ozona tonga noho le ny antony zay ozona zay de zao mba tonga le olona hiverina amin'Andriamanitra hoe mila miverina aingana de aingana amin'Andriamanitra misy karazan'olona pasteur ohatra hoe efa saika tafavoaka ihany efa saika tafita ihany ohatra nisy asa anankiray ohatra no natao de efa anakoroa sisa zareo no maromaro ohatra no fanadinana de anakoroa sisa no mpiadina farany teo de ny ray amin'ireo no raisina de efa masaika tafita ihany le anankiray a de le anankiray indray nefa no lasa lany avy eo lasa tafiditra tamin'le asa zay nitretina de ohatra zay foana le fiainana hoe efa saika tafavoaka efa sy tafavoaka efa saika misy namome vola tsisy ny hafa indray nahazo an'le vola ohatrany hoe misy zavatra ohatraohatran'izany hoe fa hatsompanantenana amin'ny ora farany matetitetika fa ozona ihany koa zany misy karazan'olona ohatra zao koa pasteur hoe miditra amina tanàna ray anao na trano ray
de tonga de fantatra hoe misy ozony ty tanàny ty satria na miditra anatina tranon'olona anankiray zao anao pastera de zao hitanao hoe le fanaka ao a le fanaka hitanao mihitsy hoe efa tranainy be lefa tsy le tranainy be tsy mihajatsony fefa tena ohatrany efa tao adaptation be le izy nefa ohatrany hoe hitanao mihitsy hoe misy alokona ny zavatra taloha zany a fanaka tsy mamisy zavatra miova mihitsy ao anatin'le tranonao nefa zao voalazan'ny ten'Andriamanitra araka le fitahina teo hoe mitangadana mandrakariva ny vavatanao ampidina ny aren'ny firenena zany hoe tokony isy arena miditra zany ao anatin'le tranonao arena sy voninahitra nao an-tranonao zany tokony zay fa le tranonao le tranon'ny dadabenao a io le fanaka atao de io le fandrina atao de io le armoire atao fandrina ny fanaky ny dadanao sy mamanao io le armoire atao de mbola io le fandrina ary ny fanaka ao am'izao fotoan'izao de io le armoire ny dadabe de mbola io fandrina ny dadabe de ny zanaka koa de fa miandry an'io ao hoe rehefa lasa dada sy mama de ho anay koa io zavatra io zany zavatra ny pastera tena ozona zany karazana ozona zay mamatotra eo amin'ny fiainan'le olona ary ato amin'ny resaka tsy fankataovana ten'Andriamanitra ao ny toeran'le ozona ka fotoana zao raha lasa anabavy raha enonao misy ozona ny fiainanao kristianina ianao ny fananao nefa vojen'Andriamanitra fa le fiainanao am'izao fotoana zao voafatotry ny ozona de fotoana zao a anapahanao hevitra na ianao aiky ny fahotanao araka ny tenin'ny pastera teo de roso amina délivrance de Andriamanitra nafaka anao pastera ivavakantsika am'izao fotoana zao a isorana ny tompo zay ten'Andriamanitra zay raha eo misaotranao zay noho ny am'izay ten'Andriamanitra ny amin'ny fitahina sy ozona izay tena sitraka ao tokoa Andriamanitra ny hitahan'ny fiainanay a fiainam-pahasambarana fiainana fiainvoninahitra fiainana be dehibe no menao anay fiainam-pitahina fiainam-pahasalamana fiainana mahazo tombony mandrakariva fiainana makany amin'ny tonga lafatra zany ny fiainana tianao iainanay a ary amin'ny ho avy de fiainana mandrakizay vavaka manokana tompo am'reto olona zay matsiary voafatotra am'izao fotoan'izao misy amin'izy ireo voafatotry ny fahazaran-dratsy voafatotry ny aretina avy any amin'ny razambe tratrana fisaraha-panambadiana tratrana fahantrahana olana maro isan-karazany amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozona ato amin'ity tokantrano ty ato amin'ity tanàny ty ato amin'ity toerany ty tapaka ny ozona na ny ozona fisaraha-panambadiana zany ny ozona fahantrahana ozona aretina ozona ao anatin'ny rano zao olo zao tapahako zany amin'ny anaran'i Jesosy a faoka hirotsaka kosa ny fitahinao Andriamanitra ny fanambinanao a ny fahasoavanao iova ny fiainan'ito raha lasa anabavy ito a anomboka ho sambatra anomboka hikoka ny fitahin'Andriamanitra ho tahina koa tompo ty Madagasikara ty a ho tonga eto ny fifahaza-panahy amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra Jesosy eo amen eny tompoko de faranantsika tondray ny resaka tamin'ny fitahina sozona iny a mamarantsika ny toko vita am'roapolo rapisy de vita ny levitikosy de miditra boky nomero ndray tsika pasteur Alvarez a miazakazaka izy ty a zay vita moa tsy de iverenana be ntsony a fa ny lesona ny arinany ray no mamerina an'le izy hoe efa hitantsika tany aloha iva de ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra raha toa ianao tratran'izany ozony zany aza manamelo tena fa fitiavan'Andriamanitra anao no nahenonany zany a izay vonina anampy anao ivavaka ao anao a ikarakaraanao anome tenin'Andriamanitra hoe inona ny fomba atao ialana am'izany rehetrarehetra zany a ampy ho anao Jesosy manafaka an'izany raha ohatra ma tsy misy olona ndray hoe tratrana fikorotanana tokantrano tratrana tsy fahombiazana amin'ny asa dia na voamaika anatona mpanompo sampy satria de misy koa mpanompo sampy mieritreritra hoe manala ozona ihany koa amin'ny gazety sy ny fahitalavitra maro isan-karazany reny a de tena voamaika miditra any amin'ny indroa mahitany maizina tahaka ny maloton'omby na tsy tavabary de ohatraohatran'izay le izy fa aleo zany tena manatona ny mazava rehefa te ho afaka tsika de samy ho tahin'Andriamanitra tsika tompoko tainy tompotompo